tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa noesorona tamin'ny toerany ny tale généralny polisy pirenena rehefa notendrena ihany koa ny solotoerana azy dia andriamatoa Eric Michel Ouli Souma Idriss zany tenaina zany fa dia hitondra zava-baovao eo amin'izay tontolon'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay ny fanendrena tompona andraikitra eo anivon'ny filaminana vaovao indray fa lafombaovao hafa kosa indray narodana avokoa ny fananganana tsy ara-dalàna teny amin'ny faritry ny boulevard de l'Europe iny seho ihany koa ny teny amin'ny lalam-baovao teny maraina teo raha ntsikaritra tena toerana dia trano sy tamboho no niaran'izay fandrodanana izay ny tsy fahazahoan-dalana anorina ny tena isany nahatonga izao fandrodanana izao tato-baovao. Narodana avokoa ireo trano sy tamboho naorina tsy ara-dalàna amin'ny faritra boulevard de l'Europe sy lalam-baovao iny androany maraina. Voakasika izany moa ireo toerana iva sy manamorona ny arabe fa indrindra ireo fananganana tsy ara-dalàna sy tsy nahazahoana lalana. Fanisy arrêté du gouverneur français milaza hoe tsy azo atao na fampizarotana rambile fanorenana maromafitany drafitanajariana zay zany dia zay no ampiarina ka tsisy resaka alimement etsy tsisy resaka ininona hoe tsisy resaka permis hoazy hoe zay rehetra nke tsy maintsy misy permis verifony hoe fivorinanao tamin'io fa imbediabe ireo tsy afaka hitondra tobila tsisy permis de conduire zany tsisy permis construire aloha izy ka ny permis tsy hivoaka mihitsy satria fa misy tia fitondrana aloha manatsahatra an'izany amin'ny farisy ila viaona moa firompolo taona iteraha io taona ahoana no avadika eo fotsiny tonga dia fanorenana atsikatsika dia drafi-panajariana miandry izy ohatran'ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe akory hoe tianoditra eo amisy anana hoe terana misy ohatra dia atao tsy zay ngena izy misy lalàna amin'ny fanorenaka mandeha ary tao anatin'izay ianao. Tsy ny boulevard de l'Europe Andohatapenaka ihany no voakasika izany fandrodanana izany fa ny axe Tsarasotra mihazo any Ivato sy ny axe Ivato mihazo any Ambohitrimanjaka ihany koa. Entitra ny tompona andraikitra ho an'ireo izay minisy manangana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna raha ny fanadihadiana natao dia misy sinoa tompon'ireo tamboho sy tranona orona tsy ara-dalàna ireo.